tsy ny sitrapontsika no ataontsika raha ho any an-danitra isika fa ny sitrapon'Andriamanitra. Tadidinao ve le tenin'i Jesosy rehefa tao Getsemane izy fantany tsara ny zavatra ahazo azy fa omboana amin'ny azo fijaliana izy, ary alohan'ny hanomboana azy eo mbola maro ny zavatra mafy sy mangidy hiatra aminy. Ny fahafahambaraka moa dia fa tsy atao ao an-tsaina itsony. Ny fahafahambaraka moa dia fa tsy rarahina itsony. Ora lasaina bavy ny miaraka amin'Andriamanitra koa misy fotoana hafa baraka. Sitrapon'Andriamanitra avelanao ve ia ilazana marina aminao androany? Ny miaraka amin'Andriamanitra koa misy fotoana hafa baraka. Ahoana tsara hoe azafady? Mety misy toriteny hoe efa nentin'i Jesosy Kristy ny fahafahambaraka antsika. Eny fa isika koa mitondra indraindray. Amin'ny fotoana tsy fantatrao zany, ka rehefa mitranga aminao zany dia ozy ianao hoe tena hoe efa tsy izy tsony ty lalako ty, fa misy fotoana sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny mamelana ho hafa baraka. Lazaony namanao ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fahafahambaraka hoe ikena fa tsisy olona angataka hoe tompo alayvo baraka na hoe avelao mba ho hafa baraka, fa misy fotoana tsy tianao zany kanefa velan'Andriamanitra iainanao zany. Alainy olona baraka, lalana mankany an-danitra daholo io raha lasana bavy, lalana mankany amin'ny paradisa daholo zany rehetrarehetra zany, ary fanamboarana ny fonao zany ny ilaina ny hafantaranao ny sitrapon'Andriamanitra. Walay baraka izy, iny efa tsy ny rara intsony, fa lizy dia ho tsara ina tsy dia ho tsara ina ry, tsara iny Plato e, tsara iny Herode eny amin'ny arabe, ny asesiny olona eny amin'ny arabe mampilanjaina azo, ratraina, rorana, nesorina ny akanjony. Ore olona salaka ngeny nanaovan'i Jesosy e, salaka sa tsy zay? Salaka zay zao manao kostara Jesosy fa nanao salaka ny nanaovan'i Jesosy mba natoizao anay. Fantany tsara ny azo azy sy ny fanesony olona azy sy ny fanebahany olona azy, dia zay ny natonga azy ny teny hoe raha azo atao esory amiko ity kapoka ity, esory amiko zao ora izao, esory amiko ty fotoana ty fa mangidy loatra, nefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny sitrapoko, satria izy ihany no nampianatra hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompokotopoko hiditra amin'ny fanjakany lanitra fa zay manao ny sitrapony raiko zay ihany an-danitra. Ny olona hiditra ny lanitra dia ny olona maninona manao ny sitrapon'Andriamanitra. Efa tsara ianao mivavaka eto amin'ny fanainy voninahitra, efa tsara zany, fa tsy ampy hoe mivavakato fotsiny ianao dia zay, hoe mivavakato ianao dia vavonja, mivavakato ianao dia mahazo paradisa. Tsy ia, tsy hoe mivavaka amin'ny katolika ianao dia mahazo paradisa, na protestanta dia mahazo paradisa. Tsy ia, tsy zay, fa manao ny sitrapon'Andriamanitra raha lasana bavimana. Zay ny antony amakinao ny baiboly, tsy hoe amaky baiboly mba hitory teny, tsy hoe amaky baiboly satria nahazo anjara fanimpona hitory teny, fa mamaky baiboly mba hafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Ianao mijery Facebook dia hafantatra actualité, mba mamaky baiboly ve ianao hafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Any amin'ny jaunina voalohany, toko faharoany, any amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo any raha tsy diso azy hoy ny baiboly.
mandalo zao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra ny maharitra mandrakizay ry fiangonana malala avereny tsarona indray fa tsy ny fahatongavanao eto ihany no tadiavin'Andriamanitra aminao tsy ny blokagenao afaka ihany no tadiavin'Andriamanitra aminao tsy ny fiainanao metimety manjarinjary ihany no tadiavin'Andriamanitra aminao fa ianao anao ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy zany no tadiavin'Andriamanitra aminao hidiranao malalaka any amin'ny fiainana mandrakizay any amin'ny paradisa sy ahafahan'Andriamanitra hibata ny fiainanao any amin'ny fiainana tokony tsisy ianao fa eo amin'ny fiainana tsara sy masina be voninahitra ankasitrahan'Andriamanitra asadio zany ralasana bavana tsy tonga anao ny sitraponao ianao fa tonga anao ny sitrapon'Andriamanitra manombo ny sitrapontsika isika rehefa tonga ato amin'i Jesosy zay ny voalazan'ny baiboly izay ao amin'ny Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofo sy ny filany amin'ny azo fijaliana zany no mahatonga antsika misy fotoana mahavita zavatra ohatrany impossible zany raindray satria tsy sitrapontsika ny ataontsika fa ny sitrapon'Andriamanitra rahalasana bavy malala le zavatra impossible resako ohatrany efa tsy toetra n'olombelona le toetra indraindray ohatrany tady ho anjely zany indraindray ohatrany tady ho anjely masiny zany indraindray izany mihitsy ny atao hoe mivavaka ny mivavaka izany ankoatran'le hoe tompo le manandra-peo manandra-tanana mifadianina mandoaliky ilaina daholo reny ary tsy maintsy atao reny ankoatran'le fo amin'ny alina mivavaka manao antsasakady ny adiny ray adiny roa adiny telo mandritry ny alina sy ny tariny ilaina daholo ireny azo atao hoe mivavaka reny fa ny mivavaka dia le fanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra eny atao hoe mivavaka ianao i Cornelio dia lehilahy nanao ny sitrapon'Andriamanitra ary ny baiboly dia lehilahy azy hoe lehilahy mpivavaka tsara sady natahotra n'Andriamanitra izy zany ray sekoly idirantsika manomboka izao raha nabavy malala rahalahy malala zany ray sekoly idirantsika izao sekoly ny sitrapon'Andriamanitra misy zavatra indraindray efa entinao mambavaka fa tsy voatery arak'izay tadiavinao tsy voatery arak'izay nieritreretinao dia mila manaiky ny fonao hoe zay zany aloha hianatra anao an'le zay zany aloha tsika izao teneno ny namanao ny zavatra ianarantsika manomboka izao hoe zay zany aloha misaotra foana Jesosy ahoana tsara hoe misaotra foana Jesosy ho anareo manao publication sorato rehefa aveo misaotra foana Jesosy tanao iny misy zavatra tsy arakaraky le eritreretinao misy zavatra tsy arakaraky le nitadiavinao misy zavatra tianao hitrangany roany kanefa tsy natrangany misy zavatra efa nanehonao finoana efa 100% mihitsy ny finoana tao anatinao kanefa tsy arakaraky zany ny résultat misaotra foana Jesosy alleluia sady somary mitsika kely ianao misaotra foana Jesosy mianatra manaiky ny sitrapon'Andriamanitra tava alleluia mora lasana vao malala mila mianatra manaiky ny sitrapon'Andriamanitra ary rehefa manaiky ny sitrapon'Andriamanitra ianao misy zavatra mboarinao zay ao anatin'ny fonao ao tsy mora izany Portemis manova mampisaraka ny taolana sy ny tsoka manavatsava any amin'ny aina sy ny fanahy manindrona ny fo manova fiainana andao hiamatotra kokotsika hiaraka amin'i Jesosy Andriamanitra tsy mijery zavatra mboamboarina ivelan'io ny olona rehefa vita tomobile tsy carrosserie ny zava-dehibe fa ny motera Andriamanitra koa rehefa hijerena tsy ny ivelana fa le fonao ao nijeren'Andriamanitra tsy mora ny manao ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra ianarantsika dia le hoe ahoana izy teny zay zany aloha misaotra foana Jesosy avereny zay zany aloha
misaotra foana Jesosy. Fa zao misy taona Andriamanitra mangina tsy hainonao feo, misy taona inao mangataka tompo inona ny atao, omeo anany fanahy ny faminanina dia mpahafantarao anany ao ambadika izao. Esprit de prophétie ampahiratony masoko, ampahitao, ampanenesi ny sofiko, atao fantany dia ohatrany tsisy akory nge, ohatrany tsy henony ianao e. Tapitra ny vavaka tsisy nenenina ny ovo, enao fotsiny fenofeno teo dia teratsemboka teo fa tsisy nenenina ny ovo. Ohatrany hoe nahazo hery ianao, nahazo hery fotsiny dia zay. Ohatra zanany miaraka amin'Andriamanitra ry zareo, tsy voatery tahaka ny Elia ianao hoe nivavaka iny nisy rahona kely ohatry ny tanany ila amin'izay, na rahona ohatry ny angofo aza tsisy. Indraindray tsisy neninona miova lazao ny namanao, indraindray tsisy neninona miova hoe lazao izy indraindray tsisy neninona mietsika mihitsy. Izy mefa miaina amin'izany mantaigna zay tsy miaina amin'izany fizany fiainantsika isan'andro mihitsy anefa izany. Apetrakintsika ary ny fanontaniana, tsy mahita avy Andriamanitra amin'ireny, tsy maheno ve Andriamanitra amin'ireny, tsy manao zavatra ve izy amin'ireny. Amin'ireny fotoana ireny raha lasana bavy efa malala an'izay ataony izy, fa izy fotsiny tsy mihetsika aloha, fa misy zavatra avelany iainanao. Ampitondraina azo fijalian'i Jesosy hitan'Andriamanitra ary marary ny fon'Andriamanitra. Ozy Andriamanitra ao ambony hoe ataovy aloha, iaino aloha. Ahoana izy Andriamanitra? Iaino aloha. Ahoana tsara izy Andriamanitra? Ataovy aloha, iaino aloha. Fa tsy heninao anefa izany, ary tsy fahinonao an'izany vao maika mampavoraka lohanao, fa raha mba heninao izany dia courage ianao. Hoe tsy maninona ary tompo izany ataoko ary fa ao ambadika izao ianao hiasa, dia raha mba miteny izy hiasa aka dia courage fa izy tsy heninao mihitsy izy. Izany no mahatonga antsika mitomany indraindray, izany mahatonga antsika te hamotsitra indraindray, ary izany no mahatonga antsika reraka indraindray tsy Andriamanitra tsony ny ilainao fa olona pahery, olona hita maso bolongan'olona ampahery no ilainao indraindray satria mafy loatra. Raha nabavy raha lamalala enoy filaza fiainana aminao, raha sendra n'ireny zavatra eny ianao, esory ao an-tsaina hoe tsy mahita anao Andriamanitra, esory ao an-tsaina hoe tsy miaino anao Andriamanitra, fa zao ny ataovy anatin'ny saina mangina aloha Andriamanitra, mangina aloha Andriamanitra. Ahoana hoe azafady, mangina aloha Andriamanitra. Ary misy amintsika tonga eto amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fanginan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana, ao anaty fanginan'Andriamanitra, fefa mahalala an'izay ho ataony izy. Andriamanitra tsy manary ianao izany raha lasana vavy malala, samino an'izany, evimbedebe ihany nahita an'izany. Ianao nge mitebiteby nefa mino ihany hiasa Andriamanitra e, saingy ny feoan'ny tebiteby ny maneno kokoa oamponao ao no ilay toky fa hiasa Andriamanitra. Zay ny maha-olombelona antsika izay, ary matoa Andriamanitra ny teny aza matahotra, fantany fa matahotra isika, ary mahafinaritra amin'ny tompo tsy manary an'izay matahotra izy fa mampahery an'izay matahotra izy. Tiako Andriamanitra. Firy-mono matahotra eto ny amikany, firy-mono mitebiteby ny amikany, ny amin'ny zavatra trehany, ny amin'ny zavatra iainany. Andriamanitra tsy manary ianao nao anatin'io tebiteby io ianao. Aza diso mifona loatra adiny roa amin'io, mifona tompony amin'ny tebitebiko hoe fona tompony, aza ifonana akory io, zavakafa mitentana mambavaka fa tsy izany, mandany fotoana izany, izany hoe dia ifonanao nonganangalatra. Aza diso vavaka valany fotoana amin'izany, teneny mihitsy fantatra eo tompo fa matahotra azy ao,
ary tsy miafina moa ny tebitebika sy ny fanahiko kanefa hitanao ihany koa misy fatokinana ho ato anatiko saingy amin'ny maha-olombelona dia misy tahotra Jesosy mitsora ohatran'izany ianao hoe ny olona valiana Andriamanitra ao anaty baiboly dia ny olona mitsotra eo anatrehan'Andriamanitra aoka ho tsotra ianao inandray misy karazan'olona diso manafin-javatra loatra eny ka na Andriamanitra za mbola any fiainany ao am-pony misy olona nge debe secret tsy fantatrao mihitsy ny ambony sy ny ambany ny atsimo sy ny avaratra zavatra rehetra io zany misy kody daholo tsy hainao mihitsy verrouillé mihitsy ny fiainana verrouillé ny vavany tsy mba mamoaka ny ao am-pony verrouillé ny vavany tsy mba miresaka ny tena marina ary na mitompo aza mbola tsy mitsotra ny marina koa izy very amin'izany ianao anaka tenenao amin'Andriamanitra mihitsy matahotra misy tebiteby atao anatiko tsy miafina aminao kanefa misy teninao anankiray zay Jesosy tena mampahery anahy zany mbola hijoroako Jesosy aho inandray akivy any ary tsy miafina aminao reny kanefa fantatry fa hiasa ihany ianao Jesosy aho ambadika izao androany dia ilaza aminao azo antoka amin'ny toy ny fiainanao io raha laza aminao tsy miafara ao anaty lavaka izany io fiainanao io satria tsy manary ny olona manao ny sitrapon'Andriamanitra zay ny mahatonga antsika androany hianatra ny sitrapon'Andriamanitra satria tsy arian'Andriamanitra ny olona manao ny sitrapony tsy arian'Andriamanitra ny olona manao ny sitrapony